miasa amin'ny sehatra tsy miankiny takina ny fampiakarana 5 ny garana ho ny randrana syndikaly. Ramonja Velo Valérie, ministra ny fitaterana teo aloha, nahiditra Ponja Vonjimaiky eny Avaradrano. Fitondrana fanavaozana, tsy anaty lalam-panorenana, tsy karitra ny gadzy politika ho ny Zomaina Martsa ina amby roa arivo faltafaraka aminao indray tomboky lasity moavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiainam-pirenena namohan'ny PAC na ny tendrom-pitsarana iadina amin'ny kolikoly didy fampisamborana iraisam-pirenena Imamy Ravatomanga mahakasika ny raraky romita malagasy sy ny orinasa dana mineral olona misa 5 sy orinasa misa 4 no nenjeny fampanoavana ka olona misa 3 tamin'izy ireo no tonga teo anoloany ny fitsarana ny olona roa hafa kosa mbola ny Nosy Maurice nampidirina eny amin'ny Fonjabena Antanimora avokoa ireo voapanga ny seho fitsarana misy ihany koa ny voapanga faefatra izay teratany Mauriciana izay ambola eo andala pikaroana ny mombamomba azy ara-pitsarana ranambaran'ny PAC anisany nanenjehana azy ireo ny rara miompana amin'ny fanararotana amin'ny fisahanana andraikitra fanomezana tombondainy manokana kolikoly ary famotsimbola ny taona 2022 fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Niakatra fampanoavana teneneviny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly eto Antananarivo na ny PAC ny rara anenjehana ny Mamy Ravatomanga sy ireo Pierre Mombinantoka aminy mahakasika ny raraky romita malagasy sy ny orinasa dana mineral omaly alakamisy raha ny fampahafantarana ataon'ny PAC tamin'ny alalany itony mpampanolalana ambony pistolo toerana. Nisy ny fanapa-kevitra noraisiny filohan'ny filakevim-pitantana ny kromita malagasy na nesorana ny orinasa teo aloha izay nitrandraka ny kromita malagasy tao Briville sy nanomezana ny orinasa dana mineral izany fitrandrana izany. Ity farany no nasaina nandovola mitentina 5 tapitrisa $, mba ho fanonerana ilay orinasa iray sady atao sara-pidirana na ny droit d'entrée ho an'ny orinasa dana mineral. Tsy manaraka ny fepetrataky ny lalàna mifenitsena-barotra sy ny fisafidianana ity orinasa io dana mineral io sy ny fitakina ny sara-pidirana. Nisy ny fifanarahana natao androtsanany ampany mitentina 5 tapitrisa $, amin'ny vola 5 tapitrisa $, any amin'ny orinasa Island Partner Ltd ao Maurice. Tsy natao tao amin'ny compte ny orinasa mpanjakana kromita malagasy ny fandrotsana ny vola. Mitovy ny adresy ny foibetoera ny orinasa Island Partner sy ny orinasa Madarel Holding izay misy fandraisana amin'ny Ravatomanga Mamy raha ny ango-baovao ny PAC. Orinasa maromaro no tafiditra ao anatin'ity raharaha ity amin'ny fanatanterana ny fifanarahana. Olona misa 5 sy orinasa misa 4 no nenjeny fampanoavana ka olona misa 3 tamin'izany no tonga ny solotena teo anivony fitsarana. Ny olona roa hafa kosa dia mbola ny amin'ny Nosy Maurice. Nampidirina eny amin'ny fonjana Antanimora avokoa ireo voapanga niseho fitsarana ary namohana didy fampisamborana iraisam-pirenena kosa ny voapanga Mamy Ravatomanga efa karohana kosa ilay voapanga teratany Mauriciana. Anisany nanenjehana azy ireo ny rara miompana amin'ny fanararotana amin'ny fisahanana andraikitra fanomezana tombondainy manokana kolikoly ary famotsimbola ny taona 2022 raha ny fampahafantarana nataon'ny PAC. Ankoatra dia niakatra teo anatrian'ny zokiolona mpitsara mpanao famotorana ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teo aloha Valérie Ramonja Velo omaly alakamisy 10 Martsa 2022 atao ry didina avoaka ny HCC nanome alalana ny PAC itsara azy mahakasika ny rara Boeing 777 misa 5 lasa tany Iran nandritra ny fitondrana rajoelina vesatra hiampangana azy ny resaka fanararota ampahifana kolikoly ary famotsimbola no tazona Ponja Vonjimaiky eny amin'ny Fonjabena Avaradrano raka izany ny tenany atao ry ny fisehoany voalohany teo anatrihan'ny mpitsara. Mbola mitokosa ny famotorana raha ny fampahafantarana natao ny tendrom-pitsarana adina amin'ny kolikoly na ny PAC. Ratsaivina ny talata lasa teo no namohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fanapahana afahazo enjehina sy tsaraina eo anivon'ny PAC ny ministra ny fitaterana teo aloha sy ny filohany antenimehran-doolona teo aloha na dia eo azy zany toerana nisy azy ireo. Izany fanapahana izany dia noraisy ny HCC tao ry ny fampidirany PAC fitoriana analala ny tsy fanarana lalam-panorenana amin'ny paikady mpitsarana momba ireo olona roa ireo na ny requête en exception d'inconstitutionnalité izany
raha ny andiny fahatelo amby telopolo ambizato amin'ny lalam-panorenana mantsinojerena dia milaza fa ny olom-panjakana filohana androm-panjakana nampikambana ao amin'ny gouvernemanta dia ao anivony haute cour de justice na ny HSCJ no hotoriana amin'ny fandikandalana mety ho ataony. Nanazava ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana natao anatin'ireo fanapahana roa navoaka ny androany fa azo raisina tsara ny fitorian'ny PAK ary azo tsaraina tsara eo anivon'ny PAK na i Ravalomanana Richard na i Ramonjavelo Valérie. Lafambavao hafa kosa indray sia manantitra ny fitakina fampiakarana 5 isanjato ny karaman'ireo mpiasa ao anivon'ny sehatra tsy miankina ny randrana sindikaly nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Raha efa nisy ny fanapa-kevitra mahakasika ny mpiasa mpanjakana takina ny fanambarana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny minisitra tompon'andraikitra amin'ny sehatra tsy miankina. Tsapan'ny randrana sindikaly fa mifantoka any amin'ny mpiasa mpanjakana ny resaka fanatsarana karama raha toa ka maro anisy eto Madagasikara ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina. Fanadihadiana nataony Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Tahiriniana. Mbola miatrika fanilikiliana sy fanavakavahana amin'ny sehatra maro ny vehivavy indrindra eo amin'ny tontolon'ny asa hoy ny randrana sindikaly. Fototra lehibe iorenan'ny toe-karena nefa ny vehivavy ka ilaina ny manome lanja sy mametraka azy amin'ny toerana mendrika azy. Fitoviana sy rariny ara-tsosialy no loha hevitra iorenan'ny etsika ho an'ny sindikaly mpiasa maneran-tany amin'ny fankalazana ny valomarsa ity. Tafiditra ao anatin'izany ny ady ho an'ny fitovian-jo sy ny fanafoanana ny fanavakavahana amin'ny endrendrehetra. Fotoana ny tondrana fanazavana momba ny olana sy ny marikarama ho an'ny sehatra tsy miankina ihany koa. Izao vanim-potoana izao. Zahay eto anivon'ny sindikaly dia mazava hoe ny amin'izao fotoana izao ny Banque mondiale ny milaza hoe $3 na $3 isan'olo isan'andro ny tany fantrana varana ambany zany hoe raha latsak'izay $3 zay ny karama raisy ny vola raisinao isan'andro mantra indrindra ianao. Zany hoe avadikitsika amin'ny kady tsotsotra ray volana $70. Raha $507 ny dollara ray dia manodididina any amin'ny $5,700 eo zany ny vola tokony hiditra ao am-posinao ao. Raha vao latsak'izay miditra ao aminao zany isam-bolana dia mantra indrindra eran-tany ianao ozy Banque mondiale. Dia zay no mahatonga ny randrana sindikaly hoe matoana anao fanovantsika dia tokony zany mba tsy hisy mpiasa mantra latsaky ny $3 zany ntsony atao Madagasikara satria zay no nanaovana ny tolona teny amin'ny kanja ho an'ny fanovana. Raha manontany rehetra zany hoe raha oharina amin'ilay 7,400 sy 1 zay ny karama farany ambany amin'izao raha oharina amin'io zany ilay 5,700 dia ohatrinona ny manodidina ny elanelany dia manodididina any amin'ny 5,30 isanjato any zany ny fiakarana. Efa nahazo ny anjarana ireo mpiasa-mpanjakana ka andrasana ny fanambaran'ny minisitra tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana anao fanambarana momba ny karama ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina hoy ny randrana sindikaly. Mety teninareo hoe mpampiasa hoe zaletsy ny barsona no atakaranay an'izany dia zay hoe mifanarahanareo sy ny mpampiasa sy ny fanjakana fa efa nisy teto fe 5,20 fiakarana narahanareo dikan'izany tokony arahanareo zay tenen'ny fanjakana eo rehefa tsy te hifanaraka taty aminay taty amin'ny mpiasa satria tsy nentin'ny fanaraka taty amin'ny mpiasa tsindrina tsara ny mpampiasa ny tsy nentin'ny fanaraka taty aminay syndicat ny mpiasa les plus représentatifs. Zay tadiditsika zany ao anatin'ny CNTE ny mpampiasa ny tsy nety dia rehefa tsy mety izy dia zay aleo ny fanjakana anao anapaka zany dia miandritsika roviana ny fanjakana anao anaty conseil des ministres amoaka ny isanjatony. Andraikitry ny sindika no miaro ny zo ny mpiasa tsapa hoy ny randrana sindikaly fa saika ny mpiasa-mpanjakana foana no voaresaka fa zary atao kilabao ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina izay maro anisa raha ny eto Madagasikara. Ny fanapahan-kevitry ny fanjakana no andrasana amin'ny fampiakarana karama ho 5,30 isanjato ny mari karama hoy ihany ny randrana sindikaly.
fa mitokosa ny tsy fifanarana eo amin'ireo mpianatra monina ny amin'ny cité Ankatso sy ireo mpitantana ny Croix mitaky ny fanesorana ny Italeny Croix ireo mpianatra noho ny fanapahan-kevitra everin'ireo mpianatra fa tsy nisy fifampiresahana mialoha tamin'izy ireo anisan'izany ny fanaova-tso ny fifanarana na ny protocole d'accord teo amin'ny Italeny Croix sy ny filohan'ny université ary ihany koa ny fandravana ireo fotodrafitrasa sasany teny Ankatso voalohany tato-pavaony Germaine Mejanary sy Mathieu Princy. Nisy ny fanaovan-tsony fifanarana teo amin'ny Italeny Croix sy ny filohan'ny université hoy ireo mpianatra izay mitaraina fa tsy misy fampafantarana ofisialy natao tamin'ireo mpianatra monina eny amin'ny cité Suki Ankatso momba io fifanarana io ka miteraka aya rano nambaran'izy ireo ankoatra io dia anisany nahatonga ireo mpianatra nampiakapeo koa ny fanapahan-kevitra nandravana ireo fotodrafitrasa sasany teny amin'ny faritra Ankatso tsy misy ny fampidiniana na dinika natao tamin'ny mpianatra sy ny rafitra misy ety amin'ny Suki talohany fandravana ny fotodrafitrasa izay niseho teny Ankatso ny fanapahan-kevitra toy izany izay misy mpiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mpianatra andavanandro dia tokony ho vokatry ny fampiresahana sy dinika iombonana no iseho an'izany. Fahatelo, hita mazava ny fanilikilihana sy tsy fanomezana lanja ary fanambanina ireo rafitra misy ety amin'ny Suki izay efa nandray anjara hatrany tamin'ny fandaminana sy fiarovany ny tombotsoan'ny mpianatra. Ny tsy fanajana ireo rafitra ireo dia manimba ny fampitokisana sy fiaramiasa ilaina amin'ny fitantanan'ny campus. Ankoatra izany, misy ihany koa ny fitarainana momba ny fihetsika feno avonavina sy endrika fanavakavana ara-poko izay miteraka fahasorenana sy fahatsapahana tsirariny eo amin'ny mpianatra. Noho ireo anton'ireo dia mitaky ny fanesorana ny Italeny Croix ireo mpianatra takin'izy ireo ihany koa ny ampiatona ny protocole d'accord efa voasiny ary ny anokafana fampiresahana eo amin'ny telotonta dia ny mpianatra ny fitantanana ny université ary ny tompona andraikitra ao amin'ny Croix. Izahay mpianatra manao zao fitakena mazava izao. Ny fanesorana avy hatrany ny Italeny Croix sy DQ noho ny fitantanana tsy mampifandray ary tsy mampiditra ny mpianatra amin'ny rafitra misy. Ny fanafoanana tsy misy atakandro ny protocole d'accord momba ny cogestion mandra-pahazoan'ny mpianatra sy ny rafitra misolo tena azy fanazavana sy fahalalana mandray anjara amin'ny dinika. Ny fanokafana ny fampiresahana ofisialy eo amin'ny mpianatra ny Croix sy ny fitantanana université mba ahitana vahaolana maharitra sy mangarahara. Mody tsy mahalala ny tena zava-misy eny an-toerana ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ho ihany ireo mpianatra ka mahatonga ny olan'ny mpianatra tsy mety ho vava araka ny tokony ho izy. Manantena ireo mpianatra fa isy ny fampiresahana mazava sy mangarahara ka ahafahana mamany olana sy miaro ny tombotsoan'ireo mpianatra monina eny amin'ny cité Ankatso. Pejiny sosialy mirongatra ny lozam-pifamivozana eny amin'ny lalany Tsarasotra miazo any Vato. Manoloana izany dia nanao hetsika fitakiny ireo mponina eny amin'ny manodidina androany mitaky ny ametrahana tetezana fiampitana ho fiarovana ny ainy mpampiasa lalana no amafisin'izy ireo ny antso amin'ireo tompony andraikitra satria maro ireo olona mamony ainy avokatry ny fampitana tamin'io lalana io. Narcisy Karazafy mbola afa-tsara. Mitaky tetezana fiampitana ho an'ireo mpandeha an-tongotra ny mponina ety Tsarasotra Ivato no ny lozam-pifamoivozana amin'ny verimberina saika ho isan'andro raha ny fanazavana dia misy tranga lozam-pifamoivozana ety ka mampatahotra ny mponina izany anaovan'izy ireo antso sy fitarainana mandeha mafy ireo fiara mifamezivezy amin'iny lalana iny kanefa tsy misy toerana hiampitana milamina ka izay no antony mampiverimberina ny lozam-pifamoivozana na fiarakodia na kodiarandro. Zay zany mangataka hoe asina passerelle ty fa tena tsy voafehy mihitsy le izy fa maty eo maty ny eo tsy voalevina amin'ny accident eto amin'ity lalana ity. Ny ankizy sasany maratra ny eo any any hôpitaly ny eo tonga ihany diso tafa ohatra zany ka noho izany zany mangataka zay asina passerelle izy ty tsy mijanona mihitsy mifangatana rô vao tsy tanteraka zany mampalahelo mihitsy le zava-misy.
fa tsy manao azy sy polisy fa ny polisy azy tsy matotra manao izy androany de rapitra izy tsy manao fa passerelle to de so hita mihitsy zany fa mampalahelo le aina maty zavatra tena angatanay tompo de le tetesana fa mijaly loatra ny mpianatra ny olona mandalo eto de zao fa olona firy efa telo zao maly zao vao nisy maty teto de ny tetesana tena angatanay eto de etsy de Riamambo tetesana anankitelo misy passage telo eto de tokony atao ohatrany any Anosy be zay ny zavatra angatanay tompo zay tsy mikitika fanjakana mihitsy fa ny angatanay kosa nanefany de le tetezana ihany aloha satria tao anatin'ny herinandro zao olona 10 maty de zay zany tena angatanay. Vao tsy ela akory zay de nisy vehivavy bevoka iray namony eny tety rehefa voadonan'ny fiara teo am-piampitana tamin'ity lalanyity manoloana izany de angatan'ireo mponina etiny fametrahana maika tetezana fiampitana ho an'ny mpandeha tongotra. aiza ve vehivavy bevoka de maty de mbola tsy voalevina akory izy de maty ndray ny manaraka efa tsy anao an'le tetezana fangatanay amin'iny amboniny fa mijaly zahay fa de am'ty isaka zandea zay de miferinaina foana zay mba fangatanay tompo zay kory raha hoe migevatra de tsy hanimba lala zay na hoe hanimba zavatra fa fangatanay re mba ianora ery tompona andraikitra isan-karazany asany mitsoka le mandona tsy miraray so mitsoka fotsiny de mamapalahelo kosa le izy mpianatra zao ino hitanareo tsara mihitsy ny mpianatra bery tonga de firy ndrema de manangataka le tetezana zany zay fa raha ohatra tsy atao le tetezana zay foana le. Araka ny fanazavan'izy ireo dia vahaolana iray lehibe isoroana ny lozam-pifamoivozana sy antohana ny fiarovana ny hainy mpampiasa lalana ny fisian'ny tetezana ho an'ny mpandeha tongotra indrindra ho an'ireo ankizy, ray aman-dreny ary ireo mpiasa miampita isan'andro. Pejiny politika ahina ny mety isina korontana vaovao raha ny fizotry ny raharam-pirenena amin'izao fotoana hoy ny mpanao politika tabe Rarandria Manantsoa Androany manjaka ny kajy politika any ka manadino tena andraikitra napetraka tamin'ny fitondrana fanavozana hoy ny fanehoan-kevitra tsy magaga raha manomboka mampiakapeo ny ankamaroany ireo olom-pirenena noho ny tsy firarahina ny fitakiana teny Akanja hoy ihany ny fanazavana nampatsay moa ny antokikita ny Madagasikara fa tsy voafidim-bahoaka izao fitondrana izao fa napetraka andamina ny hoavy ny firenena. Germaine Mejanary Taiziny. Tsy mazava ny lalak'izoran'ny firenena sy ny toerana misy an'i Madagasikara ka tsy mahagaga raha miteraka fanehoan-kevitra maro sy adi-hevitra eo amin'ny samy malagasy izany hoy ny antokikintana. Raha te hiala amin'ny adi-hevitra mitondra any amin'ny tsy fitonina isika dia mila mazava ny rafitra misy ny firenena ankehitriny sy ny fanjakana hoy Tabe Manantsoa. Raha ny zava-misy dia teteza mity izao fitondrana izao. Tsy misy ao anatin'ny lalam-pandrenana izay lazaina fa fototra ijoroany izao fitondrana izao ny atao hoe filohan'ny fanavozana hoy ny fanazavana. Noho izany tokony antona ny lalam-pandrenana ho an'ny repoblika mitaky tondrozotra ifanarahany rehetra ny teteza mita tahaka izao hoy ihany Tabe Manantsoa. Ao sasany asika zao miaigna amin'ny constitution raha ordre constitutionnel. Ao sasany miaigna asika zao miaigna amina intérimaire. De sy hitany malagasy ony zany no resiny hoe ainy intérimaire ve sa ordre constitutionnel. Zany teteza mita zany sisy ordre constitutionnel na intérimaire. Voalaza ary amin'ny antetiny ny taratasy-panjakana ary fa président de refondation. Zany sisy agnatin'ny lalam-pandrenana président de refondation. Dika zany teteza mita tsika zao. De sy misy tonzotra indesana zany teteza mita zany mba hazava. Zao indesasika anazy. Fa sy zavatra rafitra nipetrahany teo ihany indesanao le teteza mita. Tao manao hitsin-dalana ny fitondrana manoloana ny raharam-pirenena ho hiatrany ny fanazavana. Tsikatra ny kajy politika ka manadino ny tena andraikitra nankiny ny vahoaka tamin'ny fitondrana fanavozana hoy ny fanamafisana. Raha izao zava-misy izao dia anarana fotsiny ny hoe fanavozana fa tsy mizotra mankany ny tena dian'ny fitondrana fa be kajy politika mialohan'ny fotoana. Tonzotra sy fantatry mpanao politika inona daholo ny cotonine io. Tsisy débat. Izao zany fantatry hoe efa fantatrà de date ny élection fa 2027.
ina ary ny ilana an'le conseil international ohatra ka efa fantatry ny daty ny élection présidentielle tsisy ilana zany satria samy vitainy fitondram-panjakana amitiavana anazy fotsiny zany ny ifindraisana raharam-pirenena safitaka mihitsy vahoaka malagasy sy fantany mihitsy hoe hoaiza ny indesana an'ity refondation ty hoaiza ny indesana an'ty refondation ty hatramin'izao manahirana zany aina ny isiny savorivory tsy ampoizina eto amin'ny firenena raha izao zava-misy izao ho sarotra nefa ny fifehezana izany raha amin'izao fotoana izao tsy tokony ho adinoana fa ankoatra ny resaka sosialy dia fototry ny korontana teto ka niparitaka tany amin'ny faritra ary nanamafy ny hetsika ny tsy fahafahana maneho hevitra tamin'ny fitondrana teo aloha mila mitandrina ny mpitondra ary mila mihaino hafa ho iatrany ny ity mpanao politika ity eo amin'izay fa vao ny politika izay andry iray amin'ireo firenena 10 amin'ny 13 aty atsimon'ny Afrika mbola tsy manana politika fampitoviana ny lahy sy ny vavy i Madagasikara ambany dia ambany ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika noho ny antony maro raha ny tarimarika dia manam-pirofo fa mihavitsy ireo vehivavy manana andraikitra ambony ary tsy teny afa-tsy ny eo anivo ny parlemanta ny eny amin'ny fokontany malonjany dia manentana ny vehivavy andray anjara bebe kokoa amin'ny politika sy amin'ny fikaonan-doha ny fampandrosoana ny firenena ireo vehivavy mpanao politika ary miantso ny antoko politika ihany koa anome sehatra bebe kokoa azy ireo amin'ny fifidianana Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsim-prim-baovao. Tamin'ny taona 2014 raiky amin'ny 30 tamin'ireo solombavam-bahoaka raiky amin'ny 50 no vehivavy ny taona 2014 20 izy ireo ary tamin'ny taona 2014 dia ny 40 amin'ireo député raiky amin'ny 50 no vehivavy izany hoe 40 isanjato latsaka kely ho an'ireo loholona indray dia vehivavy 30 tamin'ireo loholona 30 tamin'ny taona 2014 raha roa tamin'ny 2016 taty amin'ny taona 2020 araka ny tarimarika navoaka ny vondrona Europeanina mazava nefa nitanjona napetraky ny fampandrosoana lovainjafy na ny ODD 2030 fa tokony 50 isanjato ny lehilahy ary 50 isanjato ny vehivavy no mandray anjara amin'ny fitantanana sy ny fanapahan-kevitra ara-politika anatina firenena iray mbola tsy tratra io tanjona io raha io tarimarika io no jerena vitsy ireo vehivavy samy sehatra amin'ny fanaovana politika ho ny solombavam-bahoaka voangy raha ary manarivo atreto mbola mitony fitakiana mba hampitovy zo ny lahy sy ny vavy fankasitrahana ihany koa ny vehivavy no ny asa ataony an-tokantrano eo amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena dia eo tonga eo mihitsy tsika zay hoe eto amin'ny lafin'ny politika mahasolombavam-bahoaka ana dia zao tsapako hoe mbola vitsy ny vehivavy mandray andraikitra dia eo zany no anentanana ny vehivavy rehetra mba ho sa andray andraikitra eto amin'ny firenena mba ho mpanapa-kevitra eto amintsika zao asa misy firy ny vehivavy ao anatin'ny gouvernement ao amin'ny solombavam-bahoaka dia tena mbola vitsy azara raha hita ny vehivavy eo amin'ny toerany bentanàna na eo anivony antenimera-pirenena noho izany dia manentana ny vehivavy izy andray anjara bebe kokoa amin'ny politika ary koa andray anjara amin'ny fikaonan-doha amin'ny pirenena mba hitondra soso-kevitra ao amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antoko politika koa hoy izy dia tokony hanome vahana ny vehivavy ary sy tokony ho lehilahy foana no atolotra ho kandida amin'ny fifidianana fa mba anamafisana an'izay hoe tetikady mba fampandraisana andraikitra ny vehivavy zay dia fotoana zany zao anao ny concertation nationale tsika anao ny refondation tsika dia zao entanina ny vehivavy rehetra mba andray anjara amin'izany dia hitondra ny soso-kevitra tsika isika zay manokana amin'ny ao anatin'ny parlement dia hitondra ny soso-kevitra izahay dia anentana fikambanam-behivavy rehetrarehetra zay misy andray andraikitra eto amin'ny firenena any amin'ny antoko politika mihitsy dia efa mba tokony hapetraka hoe tsy ho lehilahy foana no safidiana fa mba vehivavy
any zany dia efa atomboka le lobby inona amin'ny fanaovana politika. Na eo azy ireo taremarika ireo nambarany Miora Razanamparany solitenany Overcom eto Madagasikara no sady mpanao politika fa miakatra tsikelikely ny tapavitrihan'ny vehivavy miditra sy mandray anjara amin'ny sehatra politika amin'izao fotoan'izao efa mahatsiaro tena tsikelikely ny vehivavy fa ilaina ny fandraisana anjara amin'ny politika satria politika daholo ny lafiny maro amin'ny fiainana andavanandro manana fomba fijery hafa sy vahaolana manakaiky kokoa ny zava-misy iana ny fiarahamonina ny vehivavy. Ka hoe eto dia tena faly midiran'ny vehivavy rehetrarehetra aloha izay efa anaty misehatra satria efa be dia be ny vehivavy hita hoe any anatiny antoko izao be dia be ny antoko misy vehivavy daholo ary ny tena isaorako indrindra zany hoe misy ny antoko tena hoe manome lanja ny vehivavy ary politika ny zavatra atao rehetrarehetra même maneo amin'ny fitondrana efa be dia be ny vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny fitondrana misy ny teo aloha fa hitanao hoe miamitombo ary efa miataontsika hoe miatsara ny fomba fanaovana vehivavy politika ankehitriny. Na izany aza nefa dia mbola misy hatrany ny sakana isan'izany ny fifaminganan'ny vehivavy samy vehivavy izay heverina fa tokony hialana mba ahafahana mampandroso ny fitovian-jo no mariny fa 9 Martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy dia tolona sy fahatsiarovana ny ady natao teo aloha ka tsy tokony hafantoka amin'ny kifetifety. Ny vehivavy samy vehivavy ihany no mifaminingana ty vatongavana hoe vehivavy ny lehibe anao tsy tiana ianao ioatra ny loizy fa aleo ny lehilahy no apetraka eo dia tena mila ovainy izay zavatra izay dia hoe fametanana angambany marimarina kokoa hoe nisy tolana apetraka ahoana ny tokony hanoizana an'io tolona io mandra-pahazahoana anazy tanteraka nisy ange ny fetiny lehilahy fa matoa no an'io tsy namoaka an'ilay izy tsy ofisialisen'ilay izy misy ny antony fa hoe tsika vehivavy no antony ny fampandrosoana manomboka ao tokantrano mipaka amin'ny toeram-piasana fiarahamonina mipaka amin'ny fiainana. Ilaina ny fanamafisana ny fanentanana sy ny fampaleovan-tena ny vehivavy mba hahafahan'izy ireo manana fatokisatena sy heritsaina hiatrehana ny fiainana sy handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra. Dia nge ny zavatra iainan'ny vehivavy be dia be nge ny zavatra zokan'ny vehivavy fa moa izay akory ny tsy andraisana fahavalon'ny lehilahy izay izay mampiavaka ny vehivavy be dia be vatana anankiray fa be dia be ny zavatra ao anatin'ny saina izy io tsika ny fiaina andavanandro ny vehivavy mieritreritra resaka asa manahoana ny kosiny ankizy manahoana ny gote manahoana ny loka ao an-trano manahoana ny asa mety asa ny ampiasana zavatra ohatr'izay zany zavatra dia efa hoe mipetraka hoe tolona zany zavatra zany ahoana ny fomba hifanampiana. Nanao antso manokana ao amin'ny vehivavy ireto vehivavy mpanao politika ireto mba ho samy toroka sy miteny manoloana ny herisetra mety ahazo azy eny anivon'ny fiarahamonina satria ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny fampitovian-jo amin'ny sehatra rehetra dia tolona iarahany rehetra. Fatetika sa 30 avy amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara no voafantina amin'ny fandairana asa tady dago miompana amin'ny sehatra asa isan-karazany toy ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fambolena ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Fito tapitrisa dolara no sandan'ireo tetika asa ireo ka tanjona ny ampifandray ny diaspora sy ireo mpisehatra eny fotony amin'ny alalan'ny fiara-miasa natanterahana asa fampandrosoana maritra ho an'ny vahoaka fanadihadiana eo amin'ny sariny mbola afatsara. Tetika asa iray totosain'ny ministera andraraham-bahiny ny tady amin'ny alalan'ny rafitra tady dago ho fanamafisana ny fandraisana anjaran'ny diaspora amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tanjona ny hanamafisana ny anjara birika azon'ny diaspora malagasy entina amin'ny fampandrosoana ny firenena izay mifanaraka amin'ny politika pirenena momba ny fandraisana anjaran'ny diaspora malagasy. Antsoroka izay hoentin'izy ireo ho an'ny firenena miaraka sady mitady mpamatsy vola izy no manao tantsoroka ihany koa dia izany miopana amin'ny sehatra maro eto a Madagasikara amin'ny lafiny na ny fampianarana na ny fahasalamana na ny fampandrosoana sy ny sisa ary ilay famatsiana fikarohan'ny fiarahana amin'ny famatsim-bola izay hita tokoa ny vokany dia mirafitra
amina projet anankiray. Atetika asa telopolo no voafantina ao anatin'ity fandaharana asa ity porofony fiara-miasa maharitra sy vaovao eo amin'ny mpiara-mombonantoka ireo tetika asa ireo hoy ny pirakitra raha eo anivony maso ivony la Frantsa eto Madagasikara Julien Bouissard faritra 520 manerana nosy atoany Diana Boendy analanjorofo aloatra mangoro analamanga itasy vakinakaratra amorony mani menabe automatsiatra vatovavy fitovinany atsimo atsinanana anosy ary androy no isitraka ireo tetika asa ireo ary ny mpamatsy vola voalohany indrindra amin'izany projet zany dia ny agence française de développement sy ao koa zany le hoe miaraka amin'ny expertise France ary miaraka amin'ny ireo famatsiana isan-karazany izay eto ihany koa ny IOM sy ny sisa izay saorana manokana azy ireo ary hitatsika teo androany fa nisy projet telopolo novatsiana vola izay tantsoroka avy amin'ny diaspora sy ireo mpamatsy vola frantsay hoan'ny fampandrosoana any malagasy. Ezana ihany koa ny anampiana ireo sehatra asa maro amin'ny fanatanterahana ny tetika asa anisan'izany ny fanabeazana ny fahasalamana fiarovana ny tontolo iainana fambolena sy fiarovana ara-tsakafo fampidirana ara-tsosialy sy ny miralenta fivezivezena fanavaozana ara-teknôlôjia ary ny fananganana fotodrafitrasa iombonana. Ho an'ny faritra manokana zaho moa zany teny faritra rehetra izay nahazo tombotsoa leo 30 ireo telopolo tetikasa ireo dia mamaly mivantana ny filana amin'ny faritra. Zay zany ny tena hoe isaorana manokana ny mpikarakara rehetrarehetra manao azy satria nahay ny jery ary mivantana ireo tetikasa zay tena hamaly ny filan'ny faritra. Jerena zany ny tsirairay dia samy hafa izy ireo fa dia mameno ary mitondra amin'ny fanampiana sy fampandrosoana ny faritra ka amin'ny Madagasikara manontolo ary. Nampafantarina sady natomboka androany 9 martsa 2024 tetỳ Ambotovona ireo tetika asa telopolo fampandrosoana ifotony ao anatin'ny tetika asa tantsoroka ho an'ny diaspora na ny tady amin'ny alalan'ny rafitra tady dago. Fa notsofin-drano asiana mpafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Enam Androibe ireo mpiasam-panjakana misy telopolo izay andray anjara amin'ny fiofanana ny Inde andiany fahatelo sitraka ty fandarana asa iarahany Centre national pour la bonne gouvernance any Inde ici ny Enam izy telopolo mianada ireo fiofanana izay mikendry ny anamafy ny fahaiza-mitantana eo amin'ny nivony asa-panjakana hanomboka ny 20 ka hatramin'ny 17 martsa 2024 ny fiofanana kalme fahalalana sitraka efa vaovao ho an'ny ireo mpandray anjara amin'ny sehatry ny fitantanana ny raram-panjakana sy ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny vahoaka anampy amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny fomba fiasan'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara izany. Nisolo tena ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana nandritra ny lanonana ny talen'ny kabinety eo anivon'ny ministera Lovaniaina Ramahefarso izay nanentana ireo mpiasam-panjakana voafantana mba hanararoatra ny fiofanana sy hitondra ny traikefa sy fahalalana ho fampandrosoana ny asa-panjakana eto amin'ny firenena. Lafombavao afa tanteraka makasika ny takaitra navelan'ny rivotoza ny fanesy afantatra fa mahery ny 720 tapitrisa $, no anoanana ny ezaka fanarenana eto Madagasikara atao ry ny fandalovan'ny rivotoza Gezani sy Fity atao laram-pamiana amin'izany ny fanarenana ireo sekoly raha ny vaovao famatsimbola izay vokatry ny rafitra famatsimbola efa voaomana mialoha izay iarahany African Risk Capacity na ny ARC sy ireo mpiara-mombonantoka aminy ao anatin'ity famatsimbola avorindra ity dia nahazo loharano-bola aingana amin'ny ambaratonga samihafa i Madagasikara. Voalohany 7.7 tapitrisa $, ho an'ny gouvernement avy amin'ny taherim-bola ny fandarana asa Rupert etsika tohanan'ny banky iray sampirenena ry taterahany ARC Ltd izay ahafahan'ny firenena mahazo famatsimbola aingana rehefa misy loza voajanahary lehibe. 5.7 tapitrisa $, avy amin'ny fiantohana amin'ny ARC ary 3.7 tapitrisa $, kosa avy amin'ny fiantohana ho an'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny asa maha olona. Raha ny tombana mananika ny 5.7
$100 tapitrisa dolara ny fatiantoka raha toekarena nateraka ny fandalovany rivo-doza fity teto Madagasikara raha mihoatra ny $2 miliara amerikanina kosa ny fahavoazana nateraka ny rivo-doza gezany miatrika dingana fanarenana lehibe manoloana izany ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny ary tsy mitsahatra manetsika ireo mpiara-mombona antoeram-pirenena anohanana feno ireo mponina voakasika sy anafainganana ny fananganana ireo fotodrafitrasa simba. Vaovao avy any Marolambo mampametra-panontaniana sy mampiayay ny mponina any amin'ny faritra Atsinanana ny fikasanana tanterana fitrandrana volamena eo anelanelany Manoro sy Marolambo. Raha ny loharanom-baovao dia efa tonga ho Manoro ireo fitaovana vaventy na engin ampiasaina amin'izany izay voalaza fa milanja hatramin'ny 3 taona manay amin'ny fahasimban'ny lalana sy ny voka-dratsiny amin'ny fiainan'ny mponina ny solombavam-bahoaka voafidy ao Marolambo ka mitaky fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana fanadihadiana. Efa ao Manoro ireo fitaovana vaventina ny engin anatanterana ny fitrandrana volamena amina fokotany iray ao anatin'ny distrikan'ny Manoro io amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-baovao. Teratany vahiny sinoa miaraka amina malagasy maromaro no ao ambadiky ity fikasana itrandraka volamena ity. Milanja 30 taona mahery ireo fitaovana entina amakivaky ny lalam-pirenena RNT 23 miazo ny distrikany Marolambo raha ny loharanom-baovao hatrany. Ity lalam-pirenena ity izay efa nisy didina voaka taorian'ny fanamboarana sy ny fanarinana azy fa tsy mihoatra ny 3 taona ny lanjan'ny fiaramandeha amboniny. Hosahirana ny vahoaka ao Marolambo raha toka potika io fiarabe telo amin'ny 30 taona io ny lalana izay mba efa nasimpanamboarana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao antoerana. Pelle izy io tena marina izay milanja 30 taona izay 30 taona zay ny eritreretina hoentina any amin'le toerana hitrandrana zay rano vaovao zay tsy mbola tena azo antoka tsara fa efa nisy mifampiresan'ireo teratany vahiny tamina fokotany anankiray any anatin'ny distrika Manoro fa saingy tena manakaiky any Marolambo dia handalo amin'ilay RNT 23 zareo mamakivaky ary mahatapitra hatrany amin'ny 20 kilometra ny RNT 23 iny andalovan'ny zareo amin'ilay 33 taona hitsankilany andalo amina baka ihany koa izy izay fantatra fa tsy mahazaka an'iny. Ny tena olana dia tsy ilay distrikako ny hitrandrahana donc tsy mahasarotiny ay ilay fitrandrahana fa ny ampandalovana n'ilay fitaovana mavesatra eny amin'ilay lalana hiteraka fahasimbana fotodrafitrasa goavana sy maro koa satria lalam-pirenena ilay izy fa tsy lalana kominaly dia tsy tokony komina irery no andray fanapahan-kevitra ho aminy tsy tokony distrika irery fa lalam-pirenena io ary izahay any Marolambo no tena vomafy raha tapaka indray ny lalana etsy ankilana dia nisy fifanarahana tamin'ny fotoana vao namerenana an'ilay lalana indray raha toa ka 13 taona tsy tafiditra tomobila i Marolambo fa camion maventy be sisisy ny tonga tany ary mandeha hatrany ny tapabolana vao tonga any Marolambo amin'izay lalana 132 km zay fa rehefa novakina iny lalana iny verenana novakina dia ny fanaraka mba hitazomana ny viabilité an'ilay lalana mialatsiny amin'ny teny vahiny dia noferana ho 3 taona sy tapany 3.5 taona ihany ny fiara afaka mandalo eo. Raha misy fiara hafa mihoatra an'izay dia manao fangatahana lalana manokana any amin'ny faritra ka na ny gouverneur teo aloha na chef de région amin'izao tokony manome an'izay lalana zay. Gaga ny tenako fa efa tonga ao Manoro an'izay io tsy misy fifampiresahana tsokony tompony andraikitra rehetra fa mbola tsy nisy fahazahoan-dalana. Tsy azo ekena velively raha toka tombotsoan'olombitsy no animba ny fiainam-bahoaka telo etsy mahery ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy ny distrikany Manoro sy ny vahoaka ao aminy no vomafy raha misy ny fahasimbana ho an'ny lalana fa ny vahoakany Marolambo. Ny manao an'ilay lalana rehefa vola be no lanin'ny fanjakana ary ny fanjakana mieritreritra ny anao an'ilay lalana dia izao indray ve isolona nimba an'ilay lalana mba ho tombotsoany manokana tsy ekena kosa zay satria i Marolambo no victime amin'io fa tsy dia Manoro loatra. Manoro nge raha tapaka ny lalana Manoro Marolambo ny zareo mbola tonga Manoro lalana ve tia Vatomandry fa izay Marolambo tsy manana afa-tsiny aleo mba hajaina ilay vahoaka maro anisa tsy miteny izay miisa ho 3 etsy any Marolambo any mila niny fahavitany ny lalana iny satria resaka fitrandrahana volamena le izy dia entanina koa ny tompony andraikitra ao amin'iny mba hijery hoe tena nerana kibony tany ao manana lalana ara-dalàna ve
ohatry ny ahoana ny mety ho tombony ary raha nanome alalany nareo amin'ny fitrandrahana dia ahoana kosa ny atao amin'ny fitaterana sy ny travaux publics amin'ny fampandalovana ireo an'izay mavesatra ireo tokony amboarindry zareo ve le lalana misy boky nandraikitra tokony hosahanina manoloana niny fanimbany an'le lalana fa tsy hoe andalo fotsiny izy dia izahainy mizaka ny vokany rehefa avy eo ka dia eto zany dia mampafantatra fa tsy mety aminay avy any Marolambo ny fanimbana an'le lalana ho tombotsoa manokana ho amin'ny paosina olo-tokana na olona vitsivitsy. Eo anelanelan'ny Mahanoro sy Marolambo no isiany fitrandrahana raha ny loharano vaovao ihany fa azahoan-dalana tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 no kasaina ampiasaina aty amin'ny taona 2024 raha ny fanazavana efa naantony io fahazahoan-dalana io fa mitaky fahazahoan-dalana vaovao efa nisy ihany koa ny taratasy fandavana ity fikasana ity nataony fokon'olona ao an-toerana hitrandrahana. Mila mazava kosa ny boky nandraikitra na ny cahier de charge momba izany ary anaovana antso ho an'ny fitondram-panjakana hoy ny solombavambahoaka voafito tao amin'ny distriktan'ny Marolambo. Any Antsiranana Trondro-dranomasina milanja 80 taona nentina sambo vahiny no nisy fofona gazoil. Ny 17 febroary lasa teo no tonga tao amin'ny serana sambo Antsiranana ny sambo mpanjono Albacon na orinasa vahiny Albacaro nitondra trondro ho an'ny orinasa iray tao Antsiranana. Vao nosokafany teknisiana nefa ny koveta fahadimy nisy ny taona ny lamatra dia fofona gazoil no nivoaka avy tao. Anolavy ny orinasa avy hatrany ny fandraisana ny azan-dranomasina nentiny ilay sambo. Nisy ny fidinana ifotony nataony avy amin'ny fitaliava-paritry ny varotra sy ny fantsifana diana sy ireo manampahefana momba ny fahasalamana nanamarina fa misy fofona gazoil tokoa atao amin'ilay toeram-pitehirizana misy ireo trondro aman-taonina ireo. Tsy nekeny tompony ndraikim-panjakana ny fangatahana ireo mpanjo amotika ireo trondro simba ao amin'ny faritry diana. Mbola anaty sambo ireo trondro simba ireo afa-tsy mbola niakatra an-tanety ka ho alefa mandeha ilay sambo. Misy ny fepetranoresina tsy ahafahany manary ny entana any anaty ranomasina. Zay ny tany Antsiranana fa any Ambatondrazaka kosa indray natombokandro any ny asa fanarenana ny fefilovaky eo amin'ny lemaka PC15 Vallée Marianne any Alaotra. Miara-misala amin'izany fiadidina ny faritra sy ny filoha-lefitry ny anteny meram-pirenena misana ny faritany Tomasina ary ny BNGRC izay nanolotra gony 700 isa tsy maintsy anaovana asa vonjy-ranovaky ny fanampenany ireo diky izay mandrindra ny famatsin-drano mba hamonjena ity taom-pambolena ity ho an'ny velaran-tany 4,000 hektara anoangy. Tonga mavitrika ireo vatandela no tariny ben'ny tanàna Ambohiborimanga sy ny ben'ny tanàna Ampitatsimo manao ny asa ka vinavinaina ho vita ny alatsinaina talata ho avy izao izany. Ny ry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Araka ny fampanantenana nataon'ny lehiben'ny faritra Alaotra Mangoro Andriamatora be mananjara Ilira Joseph dia natombokandro any zoma eniny volana martsa ny asa fanampenana ireo fefilovaky ao anatin'ny lemaka Vallée Marianne PC15 mifandrimbona manatosa izany ny ekipa avy amin'ny filoha-lefitry ny anteniera-pirenena atao anatin'ny faritany Tomasina Fidèle Razaraper sy ny avy anivon'ny fiadidina amin'ny faritra ary ny fikambanan'ny mpampiasa rano ao amin'izany lemaka izany. Vinavinaina eo amin'ny atelona no anatosana ny asa vonjy-ranovaky ity ho avitra somatsara ny fambolena ao anatin'ny velaran-tany 4,000 hektara aorian'ny fahavitany asa. Fandrin'ny ben'ny tanàna ny anaovana ny asa ho maharitra amin'ireo fefilovaky ireo mba tsy iverena ny fahasombana toy izao intsony. No mariny fa ny fanalana ny fasika ao anatin'ny lakan-drano ao Mahatsara no tena vahaolana afana misoroka ny fahasombana toy izao ary everina fa raha totosa izany alohan'ny taom-pambolena 2024 dia ho tafaverina amin'lohany ny mahasopotry Madagasikara anty faritra loatra ity ireo ben'ny tanàna misy telo mandrafitra izany lemaka Vallée Marianne PC15 izany.
La fomba vao afa tanteraka araka ny paikady ara-pahasalamana maneran-tany amin'ny America First ny gouvernement américaine amin'ny alalany tetika Astrida mitentina $100 dia nampiofana tompon'andraikitra 30 manampaizana malagasy momba ny fiarovana amin'ny otrikaretina sy akora biolojika anaty laboratoire ho lasa mpampiofana mba hampihenana ny ambana mety hampiparitaka arety mifindra eto Madagasikara sy ivelany sistany anisan'izany ny nedradrajako. Ireo tompon'andraikitra 30 vita fiofanana ireo indray no hanamafy ny fampanajana ny feny mpiarovana eny amin'ireo laboratoire manerana nosy izarany traikefany sy ny faiza mampiofana noratoviny ampiofana ireo mpiasa ny laboratoire anarivony manerana nosy amin'ny fanatanterana ny feny mpikarakarana nasionaly ho amin'ny fiarovana amin'ny mikroba sy ny akora biolojika eto Madagasikara. Fampiasam-bola izay manamafy ny fizakatena ny Madagasikara ka ireo manampahaizana anazy fiofanana ireo dia ho afaka avita tena ampandeha ireo laboratoire anaty fenitra iraisam-pirenena ka ampihenana ny fiakinan-doha amin'ny fanampina ara-teknika avy any ivelany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany miditra amin'ny andro fafito ny fifandonana eo amin'ny Israel sy États-Unis ary Iran mbola ao anatin'ny fianjanana ny ao Moyen-Orient hatramin'izao indrindra taorian'ny daroka nabakabaka maromaro nataon'ny Israel sy États-Unis tamin'ireo tanàna lehibe ao Iran. Niara-ny fanafiana mahiryvaika ny renivohitra iraniana ny maraina teo. Faritra maro ny afovoan'ny Teheran no voadaroka ary tanàna hafa ao amin'ny firenena ihany koa no voakasika tamin'izany. Efa narivony ireo lasibatra hatramin'ny nanomboan'ny ady herinandro lasa izao fanampanazavana. Nanomboka tamin'ny 5 ora sasa maraina ny daroka nabakabaka tao amin'ny renivohitra Iran. Fipoahana maromaro no reto ao voatanàna, anisan'izany tao manodidina ny Place Or, ny Avenue Navab ary ny Avenue Djoumouri. Rava ireo mpanjakana sy ireo trano fonenana manodidina ireo toerana voadaroka bomba araka ny tatitra avy amin'ny mpanao gazety any an-toerana. Teo ampanaovana tatitra mivantana ny fahitalavitra iraniana dia nisy balafomanga iray hafa nitotona teo amin'ny manodidina. Ankoatra ny Teheran dia voadaroka ihany koa ireo tanàn-dehibe hafa ao Iran toa ny Karaj sy Qom. Nilaza ny tafika israeliana fa mikendry foto-drafitra sara miaramila sy ny rafitra ny fitondrana iraniana ireo fanafiana ireo. Efa herinandro izao no nanomboan'ny ady taoriana ny daroka nabakabaka voalohany nataon'ny Israel sy États-Unis tao Iran ka nahafatesan'ny mpitarika sy ireo tompon'andraikitra iraniana ambony maro. Taorian'izany dia namaly tamin'ny fandefasana drôna sy balafomanga makany amin'ireo firenena mpiara-miombonantoka amin'ny Israel Iran. Hatramin'izao dia olona 100 no voalaza fa namony ainy vokatry ny daroka nabakabaka ary anarivony ireo naratra. Nisy ihany koa ny fanafiana navo hôpitaly sy tobi-pitsaboana maro ao Iran araka ny fanamariana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Olona analony no voaterina andositra ny fonena noho ny ady. Mandritra izany fotoana izany dia mbola mitony fifandonana eo amin'ny tafika israeliana sy ny vondrona Hezbollah izay manohana ny Iran any Liban ka mampitombo ny fianjanana ao amin'ny faritry Moyen-Orient izany. Ady izay arahan-drehetra maso akaiky ny fivoarany satria mitohy ny daroka nabakabaka sy ny valifaty ataon'ny andaniny sy ny ankilany. Amaranana ny fampahalalam-baovao ny tranga hafakely. Vehivavy lava tongotra indrindra eran-tany sy ny nosy volkanika antsoina hoe Fukushima ao Japon no hafakely entina amintsika indray arahoary. Teraka ny 7 aprily iraika amin'ny 770 tao Volgograd isy velotana Pankaratova izay maneho ka teratany Rosianina. Araka ny Guinness World Record dia isy velotana no vehivavy manana tongotra lava indrindra eto tany izay mirefy 2.30 cm. Refengo 9.70 metatra ny halavan'isy velotana ary 9.70 ny peinturana ny refy-kirarony. Tamin'ny 9 septambra 2024 mba hampiroboroboana ny boky Guinness World Record 2024 dia naka Londres isy velotana ary naka sary niaraka tamin'ilay lehilahy fohy indrindra eran-tany talohan'ny nahafatesany ny volana marsa 2024. Nanao basketball isy velotana teo anelanelan'ny taona 2.770 ka hatramin'ny taona 5.770. Mpilalao tena manandanja tao amin'ny ekipany université ny tena niary nahazo record telo izay mbola tsy voaravatra amin'izao. Nosy volkanika any Japon ny Fukushima izay ao amin'ny ranomasin'ny Filipina. Ity nosy ity dia eo amin'ny 7.9 km eo atsimon'ny Tokyo ary 4.10 km atsimon'ny Ashijojima. Io tanàna io no tanàna vitsiponna indrindra ao Japon satria miisa 4.10 mponina tao tamin'ny taona 2024. Nosy farany tsy misy mitokana indrindra ao amin'ny archipel izony Fukushima izay vava volcan lehibe misy caldera sy vava volcan kely iray ao anatiny. Manana tantara miavaka mampifangaro ny fiainan'olombelona sy ny hetsika volcan ny Fukushima.
na dia tsy mazava tanteraka aza ny fiandohan'ny fipetrahan'olona tao amin'ilay nosy dia fantatra fa zaponais ny akamaroan'ny mponina ao aminy. Ny rakitsoratra tamin'ny vanim-potoana edo voatahiry ao amin'ny Asijojima dia manonona ity nosy ity izay nahitana hetsika volkano lehibe tamin'ny taona 2019 ary koa tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2019. Tamin'ny volana Jolay 2019 nisy horohorontany matetika ny alohan'ny fisehoan'ny entona avy ao amin'ny farihy ao amin'ny kaldera Ikenossawa. Taorian'izany dia nisy fipoahana volkano lehibe nateraky ny horohorontany tamin'ny volana May 2019. Ny loza lehibe farany tsy atao amin'ny nosy io dia ny fipoahana volkano goavana tamin'ny taona 2019 izay nahafatolona 30 ka hatramin'ny 40 tamin'ireo mponina 7 tao amin'ny nosy. Hatramin'izay fotoana izay dia tsy nisy hetsika volkano lehibe intsony ka milamina kokoa ny fiainan'ny mponina Aokashima ankehitriny. Tapitra ny fampalalambavao tomboky lasy tombovavy ankasitrana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.